baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Obfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fantaniana mipetraka mandritra amin'ny fiarahantsika izany. Itohitohy resaka momba an'izay isika. Fifaliana ho any manasanao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako. Ary manasanao ihany koa hanaraka, itohy, andinika, amakafaka izay ambara aminao. Indrindra hoy aho. Ny ampitazy izay ambara aminao amin'izay voalaza amin'ny baiboly rery ihany. Niza na iza mitondra sy mampianatra ary mitoroteny eo anatrenao. Eo ambanin'ny fitantanany fanahy masina no hitondrana izany, koa meteza hiaraka hivavaka amiko ianao amin'ity anio ity. Ry rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Meteza ianao mba hijery, hifantoka amiko, hifantoka amin'ity namako ity. Ka ny tsy fombiazanay rehetrarehetra dia ho fafanao izany, diovinao ny fiainanay, avelanao ny fahatosoanay. Andinika ny teninao izay amin'ity anio ity, dia amin'irao fo aoka ianao hanome ny fananao masina, ampitoetra ny teny, tsy laza afa-tsy izay rehetra ambaranao amin'ny soratra masina izay. Dia ny sitraponao rery ihany no ataonay. Dia meteza ary ianao ampitoetra ny teny ao amin'ny fiainanay, dia iainanay izany. Fa sarotra aminay ny iainan'izany raha tsy ampianao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany. Amen. Amin'ity anio ity isika dia hijery, hamakafaka ny amin'ny hoe ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra izay ianarantsika io, vakiantsika io, iondanantsika io, dia misy fahefana izy io. Efa niresantsika tany aloha tany fa tsy misy boky tahaka an'io. Manana hery afaka manova fiainana io boky io rehefa ekena amin'ny alalan'ny finoana. Ary boky io dia narovan'Andriamanitra matozy io tonga eo am-pelantananao. Fa mafy ange ny famelezana ny baiboly io Tena mafy ny namelezana ny baiboly io. Koa kojakojay tsara, ienaro, fakafakao, dinio, ary ampiaro zay famarinana atolotra anao. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ny miady hevitra. Tsy tenin'Andriamanitra io hoe misy tenin'ny devoly ao hoe misy tenin'olombelona ao hoe tokony antsoina hoe zao fotsiny izy reny dia ady hevitra mandany andro reny. Fa raha tsy tenin'Andriamanitra io, tsy afaka nova olona maro. Misy fantaniana mipetraka dia hoe inona no lazain'i Jesosy tamin'ireo izay nifankazatra amin'ny soratra masina nefa tsy nahafantatra ny dikany akory. Misy zany olona mamaky baiboly ihany izy fa tsy fantany mihitsy kay ny dikan'io zavatra lazain'ny baiboly io. Matitiko 2:20. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mahadiso hevitra nareo ny tsy fahafantaranareo soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Io soratra masina io dia tsy vakiana fotsiny fa mila fantarina hoe inona ny dikan'izany, inona ny hevitra izany. Mba hialana amin'ny fitaka sy lainga izay mifahafeto sy roa dia ialantsika ny mianatra lalina ny tenin'Andriamanitra satria
ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka manory lalana an'ireo izay migoka ny hatsarana. Fitaka marobe no misy amin'ity izao tontolo izao misy antsika izao ity mandra-pahatonga amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy eo amin'ny rao alanitra. Noho izany, ny fiankinanao irery ihany amin'izay voalazan'ny soratra masina no tsy ahavoafitaka aminao. Iza moa ireo izay nambaran'i Jesosy fa hoe sambatra? Lioka 2:20. Fa Jesosy nanao hoe eny tokoa. Kanefa sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Miaino ny tenin'Andriamanitra dia mitandrina. Ny tenin'Andriamanitra raha vakiny eo anoloanao tsy miaino fotsiny ianao dia lamosy tsokatra latsaka vandry izany, enoy izany ry azon-damosina, na ganagana ny topasan-drano tsy tonga hatrany amin'ny lamosina akory. Raha misahotaka izao tontolo izao noho ny fisehoan-javatra maro. Ny olon'Andriamanitra kosa dia mahazo toky, sady efa nampahafantarin'Andriamanitra mialoha tao amin'ny teniny izay zavatra iseho aty aoriana amin'ny androntsika izao. Anana ny zanak'Andriamanitra nandinika ny soratra masina ka nanatanteraka izany ny fiadanam-po vokatra izany. Hono aho, entrim-pivavahana manao ahoana moa no maneho fampianaran-diso? Hoy ilay voalazan'ny Matthieu 5:7. Matthieu 5:7. Koa foana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mila mitandrina isika, fa tsy izay rehetra miantso Jesosy na mampiasa Baiboly dia azo itokisana avokoa. Misy ny misantoka, misy ny fianarana soratra masina irery ihany no ampibaribary hoe tiany marina itiany diso. Aza miala amin'izay voalaza amin'ny Baiboly. Inona moa ireo fampianarana asarika ny maro ho amin'ny fahadisoana amin'izao andro farany izao? Izao andro ifampiresantsika izao no isehony izany. Dia hoy ny voalazan'ny Timoty 2:4. Amin'ny andro aoriana dia emitra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demoni. Ny finoana tsy araka ny tenin'Andriamanitra dia finonom-pona zany. Satria ny finoana dia avy amin'ny tenin'i Kristy, ary ny fisedrana azy amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany ny fomba tsara sy mahomby indrindra. Ho amin'ny inona moa izany no voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'izao androntsika izao fa hanampena ny olona ny sofiny, tsy te eno izy. Timoty 2:4-7. Ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amoro-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofina amin'ny teny marina tokoa izy ka ivily ho amin'ny anganongano. Timoty 2:4-7. Tsy mahagaga, andro farany izao. Zany ny antony mampiroborobo fatratra ny fitoriana amin'ny filazantsara, ary saika isaky ny metatra 100 dia misy fiangonana. Mampalahelo anefa fa maro amin'izy ireny no mampiasa Baiboly saingy mandatanteraka izay voalaza ao. Fa izay mahafinaritra azy ihany no toriana. Ka ahoana ry zany no hamaritana ny fahamarinana ny fampianarana iray? Tesalonianina 1:5-20 dia izao ny voalazany: fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara. Ahoana ny hamantarana azy? Ampitao amin'izay voalaza amin'ny Baiboly. Inona no azony soratra masina tao ho an'ireo izay mino azy? Timoty 2:7-10 mamaly an'izay:
fahatry ny fony zaza ianao dia efa nalala ny soratra masina zay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Hafa misy ny olona voataiza tamin'ny soratra masina. Zaro amin'ny lalana tokony aleny ny zaza hoy ny Baiboly, fa na dia efa antitra ary izy tsy ala amin'izany. Mampalahelo mahita ankizy tena mamoatsampona rehefa lehibe satria nizarina tamin'ny fomba ratsy. Hafa kosa ny olona nitezaina tamin'ny soratra masina. Hoy ny voalazan'i Jaona 5:17. Jaona 5:17. Efa madio rahateo nareo noho ny teniko, izay nolazaiko taminareo. Manadio ny mpino zany, manadio ny mpakatoa azy ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izay fa Jaona 7:17 dia miteny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Raha te ho lasa olo masina ianao dia aza miala amin'ny fanarana ny tenin'Andriamanitra, fampiarana izany. Arakaraka ny fampiaran'ny olona anankiray ny fahamarinana hitany no hitondran'ny tenin'Andriamanitra ny fivana eo amin'ny fiainany. Ary ny farany dia olona ho vonona amin'ny fitsananan'i Kristy izy. Jesosy aza dia niteny hoe raha maritra mitenika anareo dia mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Raha mipetraka za amin'ny fanontaniana hoe iza moa izany ireo mpianatry Jesosy? Dia tsotra, ireo izay maritra amin'ny teniny. Ireo no atao hoe mpianatry Jesosy. Misy fanontaniana hoe toetra manao ahoana moa izany ny ananany tenin'Andriamanitra? Hebreo 4:9-12. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampiserana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Io tenin'Andriamanitra io ihany dia afaka mamotsipotsitra izay tsy hitan'ny olona, ny eritreritra miafina rehetra, vokatr'izay dia mitondra fanovana ho an'izay manaiky hiasany izy. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra ary ao amin'ny Salamo 7:7-7. Salamo 7:7-7. Fa ny zatovo dia mahavita miaro ny lalaka leny tsy ho voaloto rehefa mitandrina araka ny tenin'Andriamanitra. Ny anton'izay dia izao: izay manao filamatra eo amin'ny fiainana ny fanarana ny tenin'Andriamanitra no hanana fiainana ho avy mamiratra. Ry namako, inoko iaho fa eran'izao tontolo izao dia misy mpino mahatoky manaja amin'ny fahazavana rehetra noraisiny. Noho izany, aza tao ambanin-javatra ny fianarana ny soratra masina, satria tsy nokendrena meleza naniza na iza ity famelabelarana ity, fa natao indrindra hanampy anao mikatsaka amin'ny marina ary hanatanteraka izay voalaza ny soratra masina, ka handraisanao fanapahan-kevitra tsara indrindra, dia tsy inona izany fa ny avononanao amin'ny fiaviany Jesosy Kristy eo amin'ny fiaviany manaraka indray. Ary aorianan'izay dia ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Tianao Jesosy, matoa renao izany fampianarana izany androany. Tapao ny hevitra hankatoa izay voalaza ny soratra masina. Vavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao fa noho ny fitiavanao no nahafahanay miona teto ka nandrenesanay izany teny izany. Manapa-kevitra izay manomboka izao fa tena hianatra ny teninao, andinika ny teninao ary hamakafaky izany ka ampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Vononany amin'ny fiaviany Jesosy izay noho ny fahasoavanao irery ihany tamin'ny alalan'ny fanampianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany.
amen. Sotran'Andriamanitra isika ary mametraka mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Risara Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Risara Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?